Eny a video fahatelo indray no arahantsika zany zao ahoana ny fampidirana vola atao anatin'ilay S Wallet. Raha nanao login ianao dia tonga ato amin'ny back office ny S Wallet dia manana fomba maromaro ianao ampidirana vola atao anatin'ilay S Wallet zany. Dia ny ataonao dia maka an'ilay adresy ianao, maka an'ilay adresy ny fomba azahoanao zay adresy zay dia na ianao zany ireto ilay adresinao. Ty izy raha ohatra ka sincère token, faharoa bitcoin, fahatelo ethereum, fahaefatra dollar, fahadimy euro. Dia ireo ihany no miverina eto eo fa manana safidy ianao zany. Dia ireo ny adresinao amin'ny alalan'ilay back office ohatr'izao. Inona ny ataonao? Ny ataonao zany dia manao depôt ato anatin'ilay S Wallet. Raha ohatra ka tianao hanisesera système ianao na hoe te hanakalo vola ianao manolana ohatran'izany dia azonao lalaovina ity back office nao ity. Tsy maintsy membre ny CCR système ianao vao afaka micréer ny compte ity zay mampiavaka anazy manokana. Dia ny atao alainao lay adresy S Wallet ety. Dia raha ohatra ka bitcoin no ampidiranao vola dia fakana ny adresy bitcoin nao cliquena ilay point anankitelo milahatra eto amin'ny ilany ankavanana ety ohatran'ity dia meny eo ny valeuran'ny bitcoin dia copienao ilay adresy ty le cliquena fotsiny ilay copie dia iny no alefanao any amin'ny olona hividiananao an'ilay crypto monnaie na ethereum zay na bitcoin zay. Raha ato amin'ny ethereum izy dia ato indray no akanao anazy dia copiena koa iny dia iny alefanao. Dia raha mitady an'ireo adresy azo antoka ianao dia ampiarahako amin'ity video ty aty zany ny video miavaka kely misy roy fa tsy roy direct makany amin'ny lien fa roy makany amin'ny olona azo antoka ahafahanao mividy an'ireo crypto monnaie. Dia tonga amin'ity blog ty ianao dia inona ny ataonao dia micontact an'ireto namana azo antoka maro be reto, eo ohatra Natasha, Tantely, Rinaldi, Tsilavina, eo ihany koa Franklin, Monsieur Frank ary Ndimby Razanatoto dia eo ihany koa Omar na Bemamy izay ahafantarantsika anazy. Eo ihany koa ity Kotomalala Tanjona, ny Tanjona ny tena fiantsoana anazy. Eo leader naty Ryan Raza, namana Solomon ary eo ihany koa Jean Lucky dia Iaina, Micanaël, Tsiresy, Abriel ary Ainazo sy Naty Ravello ary Ravaka ary eo ihany koa ty ny aina ety. Azonao contactena daholo zany ireo olona voatanisako teo ireo. Reto fito voalohany reto zay mahatonga ny tsipika iny ireo dia modérateur n'ilay groupe misy atsika affiliate marketing Madagascar. Ireo rehetra ireo zany dia membre ny groupe affiliate marketing Madagascar dia mifandraisa amin'izareo ary miresaha amindreo. Amin'ny ankapobeny ireo namana tena tsy tapaka dia Frank izay manana ny système antsoina hoe virtual pay ary ny an'ny Ryan Raza dia azonao ifandraisana direct amin'ny Facebook izy. Dia mifandraisa amin'izareo ary manontania azy raha ohatra ka te hividy an'ilay crypto monnaie ianao ary olona azo antoka. Important be io satria mba tsy very vola ianao ao anatin'izay système zay. Dia amin'izay fotoan'izay amin'ny alalan'ny fanomezanao an'ilay adresy makany amin'izareo no ahafahandreo mandefa an'ilay vola aty amin'ny compte-nao.
Rehefa tonga ato ny vola ka amin'ny alalan'ny crypto-monnaie na bitcoin na ethereum dia tsy maintsy avadika anao ho lasa dolara. Dia fomba fanaovana anazy klikena avy hatrany ilay hoe rehefa tonga eto ilay vola, klikena avy hatrany ilay hoe exchange. Dia ato ianao manao an'ilay échange zany. Dia raha ohatra hoe bitcoin zany ilay volanao dia avadika ho dolara ilay izy. Dia klikena aloha ilay hoe dolara, dia klikena amin'izay ilay bitcoin. Dia raha ohatra ilay volanao tamin'ny bitcoin iny dia tonga dia miseho eto ilay trademark dia copiena fotsiny ilay trademark eo alohan'ilay BTC iny dia kolenao eto amin'ilay hoe amount eto. Eto zany no kolenao anazy ary tonga dia hitan'ny valeur en dolara eto automatika zany ilay izy. Dia ohatr'izany koa na lay ataontsika hoe vola en euro raha ohatra ka hoe ataontsika hoe euro avadika ho dolara ilay vola, dia eto zany no anaovanao anazy. Dia tsy maintsy en dolara ilay izy remarque kely zay, ary reo contre reo dia perfect monnaie avokoa. Raha ohatra ka tonga dia en euro ny vola miditra ao anatin'ny comptenao tsy maninona iny fa perfect monnaie zany ny idiran'ilay vola na en dolara na en euro ilay izy dia izay aloha zany ny système de paiement miasa ato aloha zany hatreto token, bitcoin, ethereum ary perfect monnaie na en dolara na en euro zany dia mety avokoa ato. Vita petaka eto ilay adresy bitcoin ataontsika hoe 0. Io zany arakaraka ny montant anananao ao anatin'ilay back office zany dia raha ohatra ilay maximum izy dia izay ilay ataoko hoe tonga dia ilay copiena fotsiny ilay eto fotsiny zany. Dia raha ohatra ka hoe misy ajanonao ato anatin'ilay S-wallet dia soratanao eto fotsiny ilay montant tianao alefa dia afa convertisenao en dolara. Dia raha mijetsika ohatra hoe manoratra zany zao hoe 0,20 ataontsika hoe 28 ao na ataontsika hoe 20 ataontsika hoe 30 ohatra hoe 0,030 bitcoin zany dia tonga dia meny eto ilay valeur en dolara ilay izy. Vao vita zay dia klikena fotsiny ilay hoe proceed, dia afaka ray na roa seconde eo dia tonga ao anaty back office nao ilay vola ary en dolara izy amin'izay fotoan'izay eto tandrifian'ilay valeur tandrifian'ilay dolara eto. Raha ohatra ka tarify ato izy en dolara ihany fa mbola valeur en bitcoin zany no hitanao eto ambony eto. Zany hoe dolara en bitcoin no hitanao eto ambony eto raha ohatra ilay izy ilay voaniditra iny zany. Fa izy rehefa vitanao échange dia lasa dolara USD eto ilay izy amin'ny alalan'ny perfect monnaie. Dia remarque important be zay satria mila ataonao satria ny trade dia trade en dolara zany ny ataon'izy ireo ao anatin'ilay sincère système zany. Koa raha tsara zany zay ary tsy maintsy zay no ataonao mba tonga dia lié automatique les comptes sincère système rehefa manao achat ny investissement ianao rehefa avy eo. Zay video niarahantsika fahatelo mahakasika an'ilay fampidirana vola ato anatin'ny S-wallet.